amin'ny mampisolotena ny vondromboka patra tsinjara-pahefana ny anteny Merandolo ary amin'ny mahazanaky ny faritra iva eny amin'ny boriboritany voalohany ny Loholola Mourad Abdirasoul kestora voalohany ny anteny Merandolo dia tonga nitsidika ary ny fampidinika taminy sy ny mpikambana eo anivon'ny kabinetra ireo chef fokontany misa sivy eo anivony zany boriboritany voalohany zany zay notariny ny filohan'ny fikambana ny chef fokontany avy any amin'ny boriboritany voalohany io toy ny fampiresahana zay efa nisy teo aloha kasika ny fampandrosoana ny fokontany sy ny ponina eo anivony io boriboritany voalohany io ny ompanany lahadinika ny fanaovan'ny rotonto. Maro zany ny fifanarahana zay natao aloany ataony atao hoe karazana fiofanana mihitsy zany natao ny andriamatoa gesteur amin'ny hevitra ahafahana mampandroso ny fokontany na amin'ny lafiny toekarena zany na amin'ny lafiny sosialy zany na amin'ny lafiny fotodrafitrasa dia maro tokotra ny hevitra navokany teo nandritra ny fiona no nanambaran'ny Loholola Mourad Abdirasoul fa ho valo babena atolony ny toerana nahalehibe azy dia vonona ny tena ny hanampy arakevitra sy jery vahaolana amin'ireo olana mianjady isa-pokotany indrindra ny eo amin'ny lafiny fandriampahalemana eo ihany koa ny fanomezana fifanan'ireo chef pokotany sy ny mpiara-miasa aminy. Anisan'ny ataoko hoe commune zay sahano zany ankoatrany any ambanivohitra ny eton'ny boriboritany voalohany afaka amin'ny hevitra afaka amin'ny fampifanana izay ary afaka hitsany koa amin'ny resaka fotodrafitrasa irahana amin'ny ataoko hoe fampifanjakana voibe irahana amin'ny partenaire technique na financier reny na ny ambassadeur manamany tanzao zany de hoe ahoana na ahafahana manatsaratsara kokoa ny fampena vahoaka de zay kely mba vitany tena zany zay anjara pripazo etiko zany no hoetiko ny fanaiky ny rotonta fa isantarana ny fifanatanterahana ny fiaraha-miasa eo amin'ny kabinetra ny kestorany voalohany ny anteny Merandolo ireo chef fokontany ireo dia atomboka ny farany herinandro ho avy io ny fanofanana sy ny fiofanana ho azy ireo ary ho tohizana amin'ny fanamafisana traikefa eo amin'ny tsirairay avy.